Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana no hiara-banantsika rehafako malala satria alatsinainy fa 20 ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny pistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo vakiantsika aminaran'i Jesosy. Fa aoka ho mpankatony teny ianareo fa aza ampiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpankatoa dia toy ny olona mizanon-tareny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adinony ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalan'ny fahafahana ka maritra amin'izany mba tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Raha misy manao azo mpivavaka nefa tsy mameno vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahana izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra Ray, ny mamangy ny kambody sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Ry Ray Masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. 20 raha misy manao azo mpivavaka nefa tsy mameno vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahana izany olona izany. Revako misy ray aman-dreny am-panahaka, ray Pasteur Velijaonina, ilay maka nanao fampianarana dia ny teny manao hoe sarotra ny miaina. Mampieritreritra ny hoe mieritreritra ny hoe ahoana moa ny mahasarotra ny miaina ohatry ny fehezanteny tsotra ny teny hoe sarotra ny miaina. Fa rehefa tejerena ilay alarin'ilay teny dia tsapana ho marina ny hoe sarotra tokoa ny miaina, sarotra ny mitondra tena eo anivon'ny mpiarabelona sy eo anivon'ny fiarahamonina. Satria ny fiarahamonina mandrakariva dia manana ny zavatra andrasany, manana ny zavatra izay ataontsika hoe andrasany amin'ny olona anankiray. Rehefa tsy hitan'ny fiarahamonina na tsy tazan'ny fiarahamonina aminao ilay zavatra andrasany aminao dia mety ho hafa ny fihetsiny, mitsara izy, masiaka izy, na koa aza mety ho manameloka izy. Ary dia mampasarotra ny ataontsika hoe fiainana tokoa izany na mampasarotra ny fitondran-tena. Indrindra ho an'ny kristianina. Marina moa fa ny kristianina efa manana ny Jesosy ny hoe mila miatrikinareo ny fitsaran'ny olona, ny fanamelohan'ny olona, fa tazony fotsiny izao ny mahay anareo, ny fahatsaran'ny fifandraisanareo amin'Andriamanitra ny zava-dehibe sy ny fitiavana namana ny anatinareo. Noho izany dia mivonoana hiatrika izay mety ho fijerin'izao tontolo izao, izay mety ho fijerin'ny hafa, izay mety ho ataontsika hoe andraisan'ny hafa, izay mety ho ataontsika tsy izay ny zava-dehibe. Ary hoy manao hoe na ahoana nefany dia marina ny tenin'ny Pasteur Velijaonina tsy mora akory ny miaina. Sarotra ny miaina, sarotra ny mitondra tena, tsy hoe le fitondran-tena tsy inona, tsy hoe zavatra miankina aminao ihany, fa ny fitondran-tena dia miankina amin'ny tontolo manodidina anao. Satria ny olona endry, ny tsirairay avy endry, noho izany dia izay mety ho fihetsika dia tsy maintsy hampifanarahantsika amin'izay mety ho zava-mitranga eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy sanatria fiatsaram-belantsika akory izany, fa isan'ny fijoroana vavolombelona koa ny tenin'ny Paoly manao hoe raha mbola azonao atao dia ataovy izay hihavanana amin'ny olona rehetra. Ka raha miteny hoe hihavanana amin'ny olona rehetra isika dia izao eo amin'ny lafin'ny fitondran-tena izay. Ilaina izany ny mijery ny manodidina rehetra ary hadidin'ny mpino ny mampifanindra an-dalana ny fitondran-tenany amin'izay mety ho manodidina azy, ka tsy mifanohitra amin'ny filazantsara mazava ho azy izay andrasan'ny manodidina. Eto ary dia mikasika ny teny, mikasika ny vava, mikasika ny resaka no resahan'i Jakoba amin'ny ity 9 fahaenina amby roapolo ity.
misy manao hoe raha misy manao azo mpivava kanefa tsy mahavy ny vavany fa mamitaka ny fony de zava-poana ny fivavahany zany olona izany. Vava fivavahana na hoe ny mpivavaka de tokony hafehy ny vavany. Ina lay hoe mpivavaka mahafehy vava? Mety ho ravan'ny vava tsy voafehy zany ny fivavahana. Fa nga moa ny fivavahana am'izay nampianarina antsika tsy hoe fifandraisana amin'Andriamanitra, fa nga moa ny fivavahana am'izay nitezanantsika nandritra ny fahatandorana, fa nga moa tsy hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Tresika ihany voambolana ampiasain'i Jakoba eto zay fantatry ny Grika fa raha miteny hoe tresikeia isika dia ilay endrika ivelany amin'ny fivavahana, lay raha tsorina ohatra hoe lay liturjy, ilay cérémonie zay ny antsoina hoe tresikeia, lay fihetsika ataotsika zay ny antsoina hoe tresikeia, lay endrika ivelany mihitsy zany am'ilay fivavahana, tsy lay fifandraisana anaty, satria ny fivavahana amitsika de fifandraisana anaty, saingy eto an dia tsy lay fifandraisana anaty ny resahan'ny Jakoba eto fa lay fombafomba, lay ataovy hoe lay liturjy, ataovy hoe lay cérémonie, ataovy hoe lay rite isan-karazany am'izay mahafivavahana ny fivavahana. De zay nampiasain'i Jakoba hoe fony io, tsisy heviny io, tsisy ninininy io, raha vao azy io rehefa simbanin'ny vava tsy voafehy. Zany hoe lay vava tsy voafehy zany de manimba ny fijery ny olona lay fivavahana. Manimba ny fijerin'ny olona ny fivavahana zany lay vava tsy voafehy. Lay ataotsika hoe tresikeia zany de simba an'lay vava tsy voafehy. Lay fifandraisana amin'Andriamanitra iny zavatra hafa. Ataovy hoe misy olona anankiray, mpivavaka izy, mpino izy, manan'Andriamanitra izy, dia miseho amin'ny endrika anankiroa zany ilay hoe mahampivavaka. Ny voalohany dia ilay finoana, ilay ifandraisana amin'Andriamanitra mazava ho azy, satria hoy tsika manao hoe Jesoa dia ao am-po, ny fanamasina de ao am-po, ny finoana de fifandraisana. Noho zany dia raha amin'ny endrika anankiray dia mampinompino izy mifandray amin'Andriamanitra. Iny finoana iny anefany de manjary fifandraisana amin'ny mpiarabelona, iny finoana iny manjary hita endrika ivelany, iny finoana ao anatiny dia asehon'lay mpivavaka asehontsika mpino zany amin'ny alalan'ny endrika ivelany, hita hoe mivavaka sika, hita hoe mety ho mitarika fotoantsika, mivavaky sika am'izay ataotsika, amboaritsika ny fitafintsika, amboaritsika ny zavatra maro samihafa, ahafantarana antsika ho mpivavaka mazava ho azy. Tena aseho mihitsy zany ety ivelany, na hita mihitsy ety ivelany fa mpivavaka sika. Nefa ny zavatra mitranga de zao, tsy mahafehy vava isika. De rehefa tsy mahafehy vava isika de ravan'izay lay témoignage, lay fijoroana vavolombelona ravan'lay vava tsy voafehy. Zay ny dikany. Satria ny dikan'lay endrika ivelany asehontsika amin'ny fivavahana, ny liturjy raha ohatra ka any am-piangonana, ny fitafy zay mety ho haingokaingon-javatra ataotsika ety ivelany, hanehoana mahampivavaka atsika. Zay moa neny Grika de misy zany tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge de misy ireo karazan-javatra be deaibe asehon'ny olona mahampivavaka azy, la croix, chapelet, isan-karazany zay mety isehoana ny mahampivavaka. Ndraindray ara moa dia am'izao andro antsika zao de somary asiana soratra kely eny amin'ny fiarakodia eny hoe Jesoa ny mpiandria, na asiana soratra kely eny amin'ny fiarakodia eny hoe ohatra hoe Jehova niady ho anao fa ianao kosa angina. Be deaibe ny andinin-tsoatra masina ataon'ny olona eny amin'ny fiarakodia eny, endrika ny amin'izay mitsoina hoe tresikeia reny. Na mety koa ndraindray hoe tonga ao amin'ny tokantrano de somary asiana andinin-tsoatra masina isan-karazany eny amin'ny tokantrano eny mba ho hita, mba ho fijoroana vavolombelona, tsy hoe mba ho hita, tena fijoroana vavolombelona. Ndraindray asiantsika banderole, asiantsika andinin-tsoatra masina eny amin'ny varavarana, reny lay tresikeia, azo lazaina hoe tresikeia ihany izy reny, zany hoe aseho ety ivelany lay mahampivavaka. Kanjo mitsoatsona, na hoe tsy mahatandrina ny vava, tsy mamatotra ny vava, tsy mahafelela de zao ravan'izay daholy izay fijoroana vavolombelona izay. Afaka malala amety andininy ity zany dia asehon'ny Jakoba amitsika fa
mety ho zavatra tsy de manahoana loatra de mandrava ny fijoroana vavolombelona. Mety ny fifandraisanao amin'Andriamanitra angamba itsika mety tsy tohina fa ny fifandraisana kosa ny fijerin'ny olona lay fivavahanao de manjary simba satria tsy nahatandrina ny vava. Ary zay mahatonga ny pasteur Velojona manao hoe sarotra mihitsy ny miaina satria ny vava dia tenenin'ny Jakoba amin'ny toko fahatelo io hoe taova kely varavety, singa kely varavety monja ny lela saingy toy ny afo izy, mandoro, mandratra, manimba. Eto ara de antitrateritsika ny tenin'ny Jakoba: raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany fa mamitaka ny fony de zava-poana ny fivavahany zany olona izany. Ny mpino mahafehy vava zany dia mpino zay mitandrina ny teny alokon'ny vavany mba tsy handratra ny hafa, mba tsy handratra, mba tsy hanimba, mba tsy hiteraka fisarahana. Mitandrina amin'ny vavantsika isika, miambina amin'ny vavantsika isika mba tsy hanimba ny hafa. Jesoa efa nanafatra an'io ndray maka hoy Jesoa manao hoe io nge arakaraky ny ao am-po ihany ny voaniny ao am-bava e. Rehefa maloto ny ao am-po, betsaka ny ao am-po de zao mivoaka eny amin'ny vava eny ihany zay mety ho faratsiana ao am-po. Noho zany dia eo Jakoba no miteny manao hoe matoa mihitsy ianao miteniteny foana zany de zao mamity ny ao am-ponao mihitsy no tsy madio. Am'izay fotoana zay de tena lay endriky ivelany amin'ny fivavahana zany zay simban'lay vava tsy voatandrina de izao manjary simba mihitsy koa aza le fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy mety zany, tsy marina zany hoe za nge miteniteny foana fa fifandraisako amin'Andriamanitra mety foana, za manao fotoana anao zay tiako tenenina aminareo mpiarabelona tsy maninona fa zao fifandraisako amin'Andriamanitra de mety foana. Tsy marina zany zay ho Jakoba. Fa izao mamitaka ny tenanao ianao. Raha ohatra mamitaka ny tenantsika mihitsy isika, raha mieritreritra manao hoe afaka miteny zay tiako tenenina fa ny fifonoko amin'Andriamanitra mety foana. Tsia, ny ao am-po no mivoaka ny ivelan'ny vava. Re afaka malala miambina ary sika ny amin'ny teny alokon'ny vavantsika mba tsy hanimba ny fivavahantsika, tsy hanimba ny fijoroantsika vavolombelona, fa simba ny fijoroantsika vavolombelona rehefa tsy voatandritsika ny teny alokon'ny vavantsika. Impiry moa tsika tsy manao zany raha mijery ny zavatra ataontsika ao anatin'io tambajotro io. Mampatahotra mihitsy ny fahasahina miteny ao anatin'ny tambajotro io, ny fahasahina miteny ao anatin'ny ataontsika hoe sehatra maro samihafa amina fivorinana tahak'izany indraindray mora miteny ary mazava ho azy ny tonjato ny ainatsika moa de tonjato ny fahafahana miteny, ary tonjato ny fahafahana miteny, tonjato ny famporisiana ny olona hiaro tena satria ny fiarahamonina tsy miaro tsony, tsy afaka miaro intsony de tsy maintsy miaro tena ny olona. Satria miaro tena ny olona de zao ny fomba hiarovany olona tena de zao ny ataontsika hoe ny miteny mahery, ny avy hatrany dia ny tenitsika amin'ny teny frantsay hoe attaquer, zany hoe ny fomba fiarovan-tena de zao ny avy hatrany de manafika, avy hatrany dia miteny mahery mba hiarovana ny tena. Ary dia hotsika manao hoe be dehibe ny tsy mahafehy vava, tsy mahafehy teny fa mandratra. Re afaka malala fotoana ny fandinihitena moa ny karemy de mampametra-panontaniana hoe move ny mpino, move ny kristianina mahafehy ny teniny ka tsy handratra ny hafa. Fa ny teny alokon'ny vava mandratra ny hafa zany de efa conséquence, efa vokatry ny fahalton'ny fo, vokatry ny tsy fahadiovam-po ka tokony hibebahana. Zay maka ny tenin'ny tompo manokany kaina manao hoe mamitsaka ao am-ponao ange le ratsy, mamitsaka izy zany hoe efa mitanilanila ao izy ary dia iny fa mivoaka amin'ny alalan'ny teny ilay ratsy namitsaka tao am-po. Hoy ny movoanantsika ny volana marsy ty manao hoe mitarika ho amin'ny fandinihitena ny tompo.
manahoana moa ny teny alohan'ny vavantsika. Impiry indraindray no ahitana fijoana vavolombelona simba hoe reny ve de mba mpivavaka, reny ve de mba mpanompon'Andriamanitra, reny ve de mba zao. Sanatria ny vava tsy mahatonga atsika hiemotra akory zany, fa mahatonga atsika kosa hiambina. Ary ambarany Jakoba amin'ny toko fahatelo zay eto am-pelantanantsika ety eto ambadika kely ato manao hoe voafehin'ny olombelona daholo izy, mazava ho azy, voafolaky ny olombelona ny zavatra maro isan-karazany, fa tsy mety voafolaky ny olombelona mihitsy ny lela. Noho zany dia mitaona atsika ary ny tenin'Andriamanitra mba hifehy de ny lela. Fa ny faharoa de zao, miteniko hoe mifehy ny lela eto, tsy hoe mitandrina amin'ny teny alohan'ny vava ka mba tsy handratra, mba tsy hanimba, fa mifehy ny lela koa de zao mitandrina ny feny vava, mitandrina ny azona tsy ambaratelo. Isan'ny anankiray manimba ny fijona vavolombelona, manimba lay treskea, manimba lay fivavahana, manimba lay zavatra tsara am'lay fivavahana, lay endrika tsara am'lay fivavahana. Ataovy hoe tsara be ny hiranao, ataovy hoe mahay mideran'Andriamanitra tsara ianao, mahay maneho zany, nefa tsy mahatandrina amin'ny vava, de zao tsy mahatandrina tsy ambaratelo, dia simba lay endrika ivela zay mahataona am'lay fivavahana. Be dehibe ny kristianina izay tsy mahazona tsy amparantelo ny hafa, tsy mahafely vava, misy zavatra tsy tokony ho resahana, misy tsy ambaratelo ny namanao, efa mba tenenin'ny namanao manao hoe aza teneniny zany, fa mba resaky tsika roa, na resaky tsika milalà, na resaky tsika mianadahy, na resaky tsika mianakavy ato anatin'ny fianakaviana, de aoka re mba tsy avoaka eny mason'olona satria mba resaky tsika ato, mba tsy ambaratelo mpianakaviana, mba tsy ambaratelo mpiangonana, satria mety misy mitranga na inona institution de manana tsy ambaratelo mandrakariva izy, mazava ho azy, na fiangonana io, na fitandremana io, na inona fikambanana de zao rehefa institution izy na fikambanana de manana tsy ambaratelo mandrakariva, satria misy fiainan'olona manokana resahanao, misy fomba fiasan'olona manokana resahanao, misy asan'olona manokana resahanao, de zao ny olombelona misy fo, de mety ho maratra izy, tsy fiatsaram-belatsihy zany, fa mitandrina mba tsy handratrana ny hafa, de misy tsy ambaratelo. Misy zavatra tsy lazaina, zay mahatonga ny hoe ny akatoky ny fandraisana de fivoriana tsy ambaratelo anatin'ny fiangonana, ny fivorian'ny komity-piangonana de fivoriana tsy ambaratelo anatin'ny fiangonana. Fandrandray vo avy miforo ny komity, na vo avy miforo ny mpihevitra raha, na vo avy miforo ny asa atao eny akatoky ny fandraisana, dia ny olona ny velany mahalala lay raha, zay tsy tokony hitranga mihitsy zany. Ny fitaovam-pivavahana anatin'ny fiangonana no seremonia publika azon'ny olona rehetra hidirana, fitaovam-pivavahana na mariazy io, na faty io, na fitaovam-pivavahana lahady maraina io, de zay raha tokony fantatra ny salam-babem-bahoaka eo, fa ny fivorian'ny mpihevitra raha ny fiangonana, na akatoky ny fandraisany io, na komity any amin'ny fiangonana izy io, na fiangonana iza, de zao privé zany, zavatra manokana zany, zavatra tsy avoakany tsy ambaratelony zany, ny mpikambana mpanapa-kevitra ihany no mahalala azy, fa impiry mo ny fivavahana ny tsy simba na ny fijona vavolombelona no tsy simba satria tsy mahazona tsy ambaratelo ny mpino. Hany ka be dehibe re aveo manjary simba lay fijona vavolombelona, simba mikorotana satria tsy mahafe vava, tsy mahafe teny, tsy mahazona tsy ambaratelo. Handraindray moa dia arahana sanatriny zany, hitatsika eny amin'ny fiarahamonina eny mihitsy dradray, dia fiainan'olona manokana izay tsy tokony tsy tokony resahana tamin'ny rehetra fa ndresahana tamina olombitsy ihany, de manjary simba lay fivavahana. Fa ny fahatelo izay resahantsika eto koa, tsy hoe mamoaka tsy ambaratelo ihany ny ratsy eto, na hoe mahatandrina tsy amoakany tsy ambaratelo, na mahatandrina amin'ny fitandremana ny hafa, tsy zay ihany le hoe mahazona mamatotra mahafeteny eto, fa ny zava-dehibe fahatelo zay tena mahafivavahana fa mahafetena koa ka tsy hanimbana ny fivavahana. Ny fahatelo de ny mandainga zany hoe milaza zavatra tsy marina, na zay tenenin'i Jakoba am'ty toko faefatra eto am-pelantanantsika ity hoe mifanaratsy,
mifanaratsy, mandainga, manao vavolombelona mandainga, milaza zavatra tsy marina de simba le fijoana vavolombelona, simba lay tresikeya, simba lay fivavahana satria manjary le olona zay mpanompon'Andriamanitra de hitan'ny mpiarabelona fa mandainga, na hitan'ny hafa fa mandainga, na tsara tahaky n'inona ary lay tresikeya, lay vavaka atao, lay hira atao, le fihetsika ivelany manintona atao, kanefa hitan'ny fiarahamonina lay zavatra tsy marina lazaina, le sanatria mety ho mandainga, sanatria mety ho tsapan'ny mpiarabelona fa misy zavatra tsy mitory ny filazantsara fa milaza zavatra tsara fa milaza zavatra tsy marina, io ny teneniny matoky any apetraky ny tompo ny didy folo manao hoe aza manao vavolombelona mandainga ary ny didin'Andriamanitra dia samy milaza marina amin'ny namany avy, de zao simba ny fivavahana, simba lay fijoana vavolombelona mahafinaritra be iny rehefa tsapan'ny hafa, tazan'ny hafa, le simba mihitsy le fivavahana, foana lay fivavahana satria Jesosy ny teny manao hoe Andriamanitra tsy mampandainga fa ny ray ny lainga ny mampandainga, ka matoa mandainga sy tia mandainga na milaza zavatra lainga de zao tsy ao am-po tsony zany, na mitapify eo am-po lay ratsy. Noho zany dia simba koa ny fivavahana rehefa tsy tia milaza ny marina ny mpanompon'Andriamanitra. Eto ary dia tsotra ny tiany Jakoba ho takaritsika, mpivavaka isika, mpino isika, tsy misalasala am'izany Jakoba, ary ny fivavahantsika de fivavahana manitona, fivavahana mahataona, fivavahana fijoana vavolombelona. Noho zany de tandremo ary ny vava, azony ny tsiambaratelo zay tokony ho tazoninao, azony zany, tehirizo zany mba tsy hanimba ny fifandraisanao amin'ny hafa. Faharoa de zao mpivavaka ianao, mahafinaritra ny toetratsika amin'ny fifandraisana manodidina de zao aza mandratra olona, aza miteniteny foana ka manimba olona, miteny mahery raha ohatra ka manana zany fahazarana zany de mibebaka fa mitandrina mba tsy hanimba hafa, miteny aleoko ny vava. Ary ny fahatelo de izao milaza ny marina, aza milaza zavatra tsy azonao antoka, aza milaza zavatra tsy nanaovanao fanadihadiana, aza malaky ny tsara, aza malaky manameloka fa manadihady mba tsy hanimba ny fivavahana. Fa fahadisoana ny feritreretana manao hoe tsy mampaninona an'Andriamanitra ny fifandraisako amin'Andriamanitra mety foana na dia efa tsy milamina aza ny fifandraisako amin'ny hafa, tsia. Amin'ny alalan'ny fahalavorarian'ny fifandraisanao amin'ny hafa koa no hitsapan'Andriamanitra ny fifandraisanao aminy zany de ny azo fijalian'i Jesosy io sady misy ny mitsivalana, misy ny mitsangana, lavorary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra de mitaky fitondrantena lavorary koa amin'ny fifandraisanao amin'ny manodidina. Vavakisika, tompo ampisaronay zao ny amin'ity herinandro fa manomboka ity hanafaranao anay ny amin'ny fitondrantena tsara. Retiko tompo, sarotra ny mitondra tena, sarotra ny miaina eo anivon'ny fiarahamonina satria ny manodidina anay de te hanefy anay, manodidina anay de te hitona anay anaraka ny toetra sy ny fitondrantenan'izy ireny. Manafatra anay anefa ianao hitandrina miteny aleoko ny vava satria ny fiarahamonina misy anay ankehitriny de fiarahamonina mora miteny, mora manameloka, mora mitsara, mora mifanaratsy. De ampitandreminao zay fa ny fijoana vavolombelonay na ny fivavahanay de mety ho simba ny tsy fitandremana amin'ny teny sy ny vava atao. Amin'ity alatsinainy ity tompo de taio zahay mba ho mamy sira mandrakariva ny teny aleoko ny vavanay, ka ny salamo ny teninao, ny soratra masina, ny filazantsara hivoaka ny vavanay, ary izay mahasambatra, izay mandrindra fihavanana, izay mampilamina ny fiarahamonina no teny aleoko ny vavanay, de hitombo toerana tsara, ho maro toerana tsara ny fivavahanay. Mifona ary zay tompo, raha toa ka tsy mahatandrina ny tsiambaratelo ny namanay, na tsiambaratelo ny fikambanana misy anay, na ny fiangonana misy anay, mifony zay raha toa ka mandratra na manimba na mitsara ny hafa, mifony zay raha toa ka tsy milaza ny marina na milaza zavatra tsy marina momba ny namanay.
fa amin'ity herinandro fa manomboka ity dia ataovy marina ny fifandraisanay aminao ary ataovy mitondra teny soa mahafaly ho amin'ny mpiarabelona izy, ataovy mahafehy ny vavanay izay mba tsy ho foana ny fivavahanay. Misaotra Jesoa. Amen.